fitiavanao fanatongon'andro nafofonaina tsy misy tsy nomenao matsiaro sambatra eniky ny fitaina no ny famindramponao nahitany ery ny fifaliana ka misaotranao misaotra fifanana rarotra fanatrehanao kasikiny ery ny fanahy zay babolombelona favelonianao tafatoetra tamana amin'ny firaisana amin'ny fanahinao nilatsany fanavaotansaina velonaina ka misaotranao
yanavyofyai aku. Fitfalinifu asambaraku. Tupotika yanavyofyai aku. Fitfalinifu asambaraku. Nitakalawa fama ikwijijana manijana fatotanifu sizarecha tuanatiku
kanefa sitrakao aviare sambatraure nandrany tenanao ny fokory mpamonjy io kae ny kiafaly na ny fanahiko izao mitsaoka naore misaotra naore sy hitako izay avaliko sambatraore mbatso firanoa usinia vakorehetra sizay panaoso anaisiny sakaizako hodianaoe Simbandawanao kasamimbamutunga andanitra sambatraure sambatrao fefanotiavinao lay mofidiko sy ny fifia enikasiampoka ny fana sambatrao manananao ao aminao hitoerako fialofako sy fiafenako siarenako ao aminao riraiko ao aminao riraiko ekekofa tsy mba mananao reo zay meto areny tany fa tsinotsinony zany fampiay ny fahasoavanao ampanalaviko ny masoko reo zavapona mamiratrety fa niangatako anio tompoty ampitomboy ny finoko tsy maintsy atra tsy maintsy anjady reo faorina sy reo fijaly tsy aoko izany fizao angina fianao tompo iady fianao tompo iady ekekofa tsy mba mananao reo zay meto areny tany fa tsinotsinony zany
fahasoavanao fahasoavanao zay mba votsirambiny tanako hoatolotro anao erantsainy rampo fianao irery ry tomposo moarena sy fananako sambatrao fefanotiavinao lay mofidiko sy ny fidiay enikasiampoka ny fanay sambatrao manananao sambatrao manananao sambatrao manananao. ampitombona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Izy izay nanomana hatry ny ela ity fotoana ity, izy izay ivony ity fionantsika ity. Izy no niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany, ilay nitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana mba ho fatiny amin'ny ota fa ho velona amin'ny fahamarinana kosa, ho amin'ny lova tsy mety simba, ho amin'ny lova tsy mety maty. Izy no niteraka antsika indray noho ny habeny famindrampony. Noho izany ianao dia taranaka voafidy, ianao no fanjakam-pisorona, ianao ny firenena masina, ny antom-pisinao dia natao ho fiderana ho azy. Ndao ary ho asandratsika izy androany, ndao ho apetraka atsika amin'ny fitoerana izy androany, satria izy no mpanjaka ny mpanjaka, izy no tompo ny tompo, izy no andohaliany lohalika rehetra. Izany no nifidianany ianao, izany no niantsony ianao mba ijoro tsy homenatra ho azy. Koa mifalia, miravoravoa, asehoy fa olona afaka anao, olona manana fiainam-piderana amin'ny mombanao rehetra.
ho masina ianareo satria masina hoy ny tompo. masina ny tompotompony maro, mendrika azy ny dera sy lazaro ny voninahitra. mahery ny Andriamanitra tompotompontsika. Hanandratranao aho ry Andriamanitra mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandraky izay dory. Ankalazanao isan'andro aho sy idera ny anaranao mandraky izay dory. Lehibe ny tomboka tokony ho deraina indrindra ary tsy takatry ny saina amin'ny fahalebiazana. Tompo, mideranao ny asanao rehetra ary misaotranao ny olonao masina. Fanjakana mandraky izay ny fanjakanao ary hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahefanao. Mahatsiaro-bavaka Jesosy ny amin'ny firenenay izahay amin'izao fotoana izao firenena malagasy tompo areo mpitondranay entina eto am-pelantananao mba tena hiasanao mafy, hiasanao mahery ny mpitondranay Jesosy manomboka any amin'ny filoham-pokotany izany ka hatrany amin'ny filoham-pirenena tompo. Izahay mahafantatra ny avesatry ny adidy sy ny andraikitra izay sahan'izy ireo tompo fa izahay mahatsiaro azy am-bavaka satria ianao nampianatra anay hivavaka ho an'ny mpitondranay. Ta ireo manam-pahefana rehetra ao Madagasikara tompo. Aoka ny fanainao masina no anolo-tsaina azy ireo anome fahendrena azy ireo tompo ahafahany mitondra ny firenena araka ny sitraponao. Dia aoka izy ireo Jesosy tena anana fahatahorana anao amin'izay zavatra rehetra ataony andeha amin'ny fahamarinana Jesosy ary ianao no banjininy amin'izay asa toviny satria ianao nanome azy ny fahefana. Dia tehirizo ao aminao ny tsirairay avy tompo. Aoka ny fony Jesosy tena ataony manantona anao. Aoka ny sainy tena horesy lahatra Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Dia mamangia azy ireo dia mijery azy ireo araka ny habe indrindra fonao tompo. Dia irizo aminao izy amin'ny asa izay tanterahany mba voninahitry ny anaranao tompo izay rehetra miseho amin'ny firenena malagasy. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanononanay sy hanaovana izany vavaka izany. Saotra tompo. Amen. Afanay miondrika eto mametraka fiainam-pialan-tananao fiainanay manontolo metraka fiainam-pialan-tananao Jesosy fa be fitiavana ianao voninahitra rery ihany ho anao rery ihany. Dia Jesosy metraka fialan-tananao ankehitriny ny fiainan'ny kristianina rehetrarehetra ny malagasy ny maneran-tany amin'izao fotoana izao Jesosy dia nandeha eo ny aretina mandringana ny krizy ny situation rehetra izay hoe nampangozozo ny finoanay dia mbola betsaka ny kristianina mandroso sy mireare ary indrindra manararoatra amin'izao fotoana izao ihany koa hiantsona andreo izay mbola tsy nandray anao hifidy ny lalana tokony aleha. Dia tsy mahafinaritra ny satana zany Jesosy dia voamay ampiny fakapanahy ampiny fandrika dia voamay ampangozozony ny kristianina tsirairay avy. Dia amin'izany indrindra Jesosy no endrehanay eto amin'izao fotoana izao metrahanay aminao mba ny fiainan'ny kristianina rehetrarehetra hoe mba ajoro hatrany avita
izy vitany mission zay nampanirahanao anay hatrany dia ny anao nyzao tontolo zao mpianatrao dia ampatsiahivo anay Jesosy, ampatsiahivo andreo namanay tsirairay avy fa amin'ny situation ohatr'izao indrindra no tena anehoninao ny voninahitrao amin'ny alalanay kristiana rehetra dia ampahery izay Jesosy aza misaraka aminay atao fantatray tsapanay hatrany présence anao amin'ny fiainanay iray manontolo dia ho hitan'izao tontolo izao fa mahery ianao Andriamanitra ninona misy ninona zava-miseho dia madresy sy mandroso hatrany izay satria eo ianao Jesosy ianao Andriamanitra ary anay be fitiavana dia misaotra betsaka amin'izany zavatra rehetra izany anao midera laza voninahitra mandrakizay fa hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay Tompo. Amen. Vavaka isika Tompo Andriamanitra mpanao tsara sady tsara ianao Tompo dia raha nasankalazana ny anaranao satria ny mivavaka izahay ho an'ny malagasy Tompo ao ireo malagasy tsy anasa ao ireo malagasy miasa Tompo dia ianao Tompo no inonay fa mitahy sy mitsinjo azy ireny mandrakariva amin'izay sehatrasa ataony ho an'ireo mpiasa dia ianao niaro azy ireny tsy ho azo ny loza ny ratsy ny aretina Tompo fa ny raha anao no manda fiarovana azy ireny dia mba hiasa tsara izy ireny Tompo hiasa ho anao tahaka ny ho anao fa tsy ho an'ny olona dia mivokatra sy ny izay Tompo tsy ho azo amin'izy ireny dia mba hanomezana voninahitra ny anaranao. Eny misy ho an'ireo izay miasa izay manao ratsy Tompo dia ianao no mikasika ny fony ka tsy hanaovana izany asa ratsy izany ao no manao kolokolo fanambakana sy ny halatra isan-karazany Tompo dia mikasika ny fony izy ireny ianao ka hampibebaka azy ary ahitany indray ny tavanao Tompo ary inony ianao ary hanaovany asa tsara ihany koa. Dia ho an'ireo izay tsy miasa tsy hanasa ianao mahafantatra sy mahita izay mety ho antony dia ianao no hitsinjo azy ireny ihany koa ary fantatray fa ianao no efa nanome anay talenta ka ampio izay Tompo hamantatra izany hitrandraka izany ary hampiasa izany mba hanomezana voninahitra ho anao ka ninino ataonay dia mino izay fa avy aminao ny asa ary entina hanomezana voninahitra ny anaranao Tompo dia izany no vavaka irina sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Misaotra betsaka fa mbola afaka miara-miondrika eto indray zahay miara-mivavaka mitondra mivavaka ny ireo mpitsabo dokotera infirmière ny ireo olona rehetra izay miasa any amin'ireny hôpitaly ireny any amin'ireny cabinet médical ireny any amin'izy maisy marary rehetra amin'izao fotoana izao dia betsaka be mihitsy ny asan'izy ireny satria eo ny krizy izay mandalo amin'izao ny arety mandringana dia tsy maintsy mitsabo andrena zareo dia nefa eo koa ireo olona hafa ihany koa izay manana aretina hafa dia mbola mila mitsabo andrena ihany koa zareo dia be dia be to dia mitambatra be ilay izy dia indraindray zareo kivy indraindray zareo vizaka dia indrindra Jesosy mba ambetrany eo am-pelatananao amin'ny fiainan'izy ireny satria mila anao zareo dia ampatsiahivany zareo hatrany fa tsy mandeha irery izany zareo fa miaraka aminao Andriamanitra
dia amehery zareo mitanjaka fahasalamana hatrany a, dia tsy anadino a, ary tsy saraka aminao hatrany tompo, ary mifeno fanatrehanao fiainany a, fahasoavanao ny rotsaka amin'izy ireo, dia anao ny tera laza voninahitra mandrakizay fa tsara ianao sady mpanao tsara, misaotra raha io. Amen. Janay milalany Jesosy Kristy zokinay ianao. Misaotra midira mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao masina izahay satria no fitiavanao sy fandramponao tokoa Jesosy mbola nato izao anay. Misaotra Andriamanitra fa mbola napresinao teto izay tsirairay avy tompo anandro raha feo anay Jesosy ho fidirana ny anaranao satria fantatray tokoa Andriamanitra fa Andriamanitra mpihaino vavaka ianao. Ianao Jesosy efa nampanantena anay fa raha misy hoe ianao rona telo vory amin'ny anaranao dia hovona ianao ka dia misy manantena tanteraka izay Jesosy fa ianao manatrika anay eto ary tena ianao mihitsy Andriamanitra tena hoe mandresady ny fivavakay. Misaotra anao Jesosy fa mbola afaka mitondra mamavaka ny firenenay izahay. Mankasitraka Jesosy ny fiasanao sady Madagasikara tamin'ny zavatra rehetra efa nataonao sy dia mbola ataonao ny tanindrazana io Jesosy dia idirana ankalazaina ny anaranao. Tsapa tokoa Andriamanitra hoe Andriamanitra mahagaga ianao. Misaotra ny fifohazam-panahy izay efa hita sara Jesosy ao amin'ny tanindrazanay. Misaotra ny fikasiana olona maro Andriamanitra hitodika aminao tena hoe mankasitraka dada malala. Jesosy apetraka ampialatanao no fifankatsiahana vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy miafina aminao Jesosy fa mbola misy ny fisarasarana, tsy miafina aminao fa mbola misy ireo karazana marina Andriamanitra tsy ahafahan'ny vahoaka malagasy iray aminao. Ao Jesosy ny fitiavan-tena, fitiavam-bola, fitiavan-karena Jesosy maro izay tsy voatanisa tokoa Jesosy fa androany dia raha avy amin'ny anaranao zany Jesosy malala fa ho iray hibanjina anao vahoaka malagasy rehetrarehetra satria ianao Jesosy n'Andriamanitra tomponay. Any Andriamanitra izay tomponay dia Andriamanitra mijery anay, Andriamanitra avy toerana fa iva avy jery. Dia fantatro sady Jesosy malala fa hiasa sady ianao atatokantrano tsirairay avy, hiasa sady ianao Jesosy hikasika ny malagasy rehetrarehetra Jesosy hiverina aminao ary tena hoe ampitombo fifankatsiavana mba ho tia namana tahaka ny tena Jesosy malala. Dia mankasitraka sady Jesosy ny famalinao vavaka satria fantatray fa ho tanterahanao zany dia misaotra Jesosy malala. Amen. Ry Jesosy Kristy zokinay io, indreto izahay miondrika eto anatrehanao. Mandohalika eto anatrehanao izahay ary velom-pisaorana anao no izao fotoana omenao anay izao ka ahafahanay tompo mitondra ny siatry ny fampianarana sy ny fanabeazana ao amin'ny firenenay eto am-pelatananao. Ianao Jesosy, ilay mpanolon-tsaina, mpampianatra tsara indrindra. Ianao ilay tompon'ny fahalalana rehetra no ametrahanay ny mpianatra rehetra, ny mpampianatra rehetra, ny olona rehetra izay miasa ao anatin'izany siatra ny fampianarana izany. Jesosy, hoy ny teninao manao hoe ampianariko anao sy asehoko anao ny lalakizoranao, ho mpanolon-tsainanao ary hitsinjo anao ny masoko. Ingene tompo izany teninao izany ho tanteraka aminay tsirairay avy mba tena ahafahanay tompo mahita fombiazana sy vokatsoa tokoa amin'ny fianarana. Tompo ianao tokoa ny mpampianatra tsara, kaoka izahay
anana fahalalana tsara anao Jesosy voalohany indrindra. Aoka izahay mba tena hoe ho mpianatra tsara ho anao no voalohany indrindra, mba ahafahanay mametraka ny sehatra ny fianarana sy ireo sehatra hafa eto am-pelatananao. Mangataka ny fanainao masina mpanazava izay ho an'ny mpianatra rehetrarehetra tsy hakanavaka Tompo, hanome fahazavan-tsaina, hanome fifantohana amin'izany fianarana izany. Fanainao masina ny hanome saina matsiro, saina maranitra ihany koa ho an'ny tsirairay avy. Tompo, ho an'ireo ankizy izay manana fanadinana amin'ity taona ity dia apetraka fenao am-pelatananao, mba tena hita fombiazana Jesosy, ianao anie hanampy anazy, hanome tolo-tanana Tompo amin'izany fanomanana fanadinana izany, ka tsy hanatahotra izy ireo fa ianao no omba azy, ary indrindra hanana saina vonina hiatrika izany fanadinana izany. Jesosy, ho an'ireo mpampianatra rehetra ihany koa dia apetraka fenao am-pelatananao izy ireo, satria tsy mora Jesosy izany asa izany. Ianao anie Jesosy ankahery anazy, hanampy anazy, ary indrindra ho tahaka anao ny izy ireo Jesosy, mpampianatra tahaka anao, ay ampita ny fahalalana amin'ireo mpianatra, ary indrindra Jesosy mba ho modely amin'ireo mpianatra rehetra. Tompo, omeo an'izy ireo ihany koa ny fomba atahotra anao, ka metraka ny asany mandrakariva am-pelatananao. Ho an'ireo ankizy Jesosy maniry ny hianatra ny ampianarana nefa tsy afaka noho antony maro samihafa dia apetraka fenao am-pelatananao. Tompo, ianao dia afaka manao ny impossible ho possible. Aminao Jesosy no ametrahany ny vavaka, satria mino izay fa mamaly vavaka ianao. Tompo, ajereo izy ireo ary miasamina izy ireo. Tompo malala, ajereo araka ny haben'ny famindram-ponao izy ireo, ka ianao anie hanome vahaolana, ianao anie Tompo hanome tolo-tsaina, tolo-tanana mba ahafahan'izy ireo manohy fahalalana. Dia apetraka aminao Jesosy izany vavaka izany. Misaotra Jesosy amin'ny valim-bavaka sy ny soa maro izay omenao anay. Amen. Satria mbola tonga eto indray ankehitriny afaka mpanantona anao mpanendreteny. Misaotra Jesosy tamin'ny hidry, misaotra tamin'ny tanjaka, misaotra tamin'ny fitiavanao Jesosy izay mbola mampitraka anay isan'andro. Misaotra famindraponao Jesosy mbola maty ho izao anay. Jesosy mankasitraka be dia be Jesosy ny fomba fitondranao fiainanay, mankasitraka amin'ny zavatra rehetrarehetra ataonao amin'ny tranonao fiainanay, fa reny rehetrarehetra iny Andriamanitra, na ny hafaliana na ny alahelo Jesosy dia tena ataonao miara-miasa daholo izany azo izay tianao. Jesosy amin'izao fotoan'izao dia mandoary eto anatrihanao, mety tena tanteraka Jesosy malala eo anatrihan'ny azo fijalianao Jesosy malala. Dia ametraka am-pelatananao Jesosy no mampifirenenay dia Madagasikara izany. Ianao Jesosy malala mahita ny zavatra amin'ny rehetrarehetra ao, tsisy miafina aminao izany, ary fantatra Andriamanitra fa masonao dia tena mitombo manodidina izay matahotra anao, mijery anay tokoa ianao Jesosy. Efa hitanay sy efa tsapanay Andriamanitra ny valim-bavaka anao taonao tao Madagasikara. Maro Andriamanitra ny olona efa fo, maro Andriamanitra ny olona Jesosy nanolo tena ho anao, Jesosy na idirana ny anaranao izany, maro Andriamanitra fiovonam-bavaka ny rehetrarehetra Jesosy tanatandreny fotoandreny. Ary tsy natsapa mihitsy Jesosy hoe irery fa tena ianao Jesosy eo akaikinay foana, ianao tadalana anay. Misaotra Andriamanitra no tolo-tsaina nomenao ireo mpanomponao Jesosy malala tamin'ireny mihetsika efa vita riny dia nikasy fiterahana izany. Mankasitraka be dia be Jesosy fa ianao tokoa Andriamanitra no nikasika an'izy ireo, na miandry ny fahazavan-tsaina indray Andriamanitra hoe nampifondra Jesosy ny fanahinay, nafany miara-ny ovina indray Jesosy malala mibanjina anao rehetra ihany. Ianao ilay Jesosy tompony tompo, ianao ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka, ianao Jesosy ilay tsy mijery fiaviany, tsy mijery volon-koditra ianao, fa ianao ilay mampiray anay tsirairay avy aminao. Dia mankasitraka Jesosy miaino anay isan'andro ianao, mankasitraka Jesosy malala fa mbola afaka manatona anao Jesosy ankalalana izay afaka miantoraka aminao satria tsapanay Jesosy fa eto ianao ary manatrika anay eto ianao. Amin'izao fotoan'izao dia manereo fony Andriamanitra
mitondra mambavaka ny tokantrano tsara iaho Madagasikara. Ianao Jesosy mahita ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao. Ianao mahita ny fitsavorivoriana Jesosy, ianao mahita ny korotana maro samihafa. Ao Andriamanitra mety ao Jesosy ny zaza mety hoe sarotra tenena. Mety ao Andriamanitra tokantrano hiarany violence io. Mety ao Andriamanitra hoe mpianakaviana Jesosy malala tsy mba mikarakara tokantrano Andriamanitra fa lasa foana tsy tafapetraka ao an-trano. Mety ao Jesosy hoe mpianakaviana Jesosy tsy mirarahano izany io. Be dia be Jesosy ny zavatra maro samihafa mety manakorotana anatin'ny ankohonana. Dia angatahako eto anatrianao hoe niasa mahery Jesosy. Mety hoe ianao mpivoan-tokantrano rehetrarehetra. Mety izy ianao Jesosy ame fahendrena tsirairay avy, hampanjaka ny fifankatiavana, hampanjaka ny fifanajana ary tena fahatahoranao indrindrandrindra Jesosy no haneky amin'ny tokantrano malagasy tsirairay avy. Tena hoe malagasy ho anao Jesosy ireo tianao Jesosy ny tokantrano. Ianao nampiray ny lasa mivavy teo anatrianao tamin'ny alalan'ny sakramenta amin'ny mariage. Dia zany Andriamanitra tena hoe zava-dehibe tokoa zany. Aoka tsy sy mahasimban'ny olona zany Andriamanitra fa tena ianao Jesosy tena hoe andidy feno anala ny asan'ny satana rehetrarehetra mpanakorotana Andriamanitra mpaniba tokantrano hiala amin'ny anaranao zany Jesosy fa tena nenjenao fifankatiavana Jesosy. Ianao Jesosy niasa mahery anatin'ny tsirairay avy. Ianao nampanjaka ny fifandeferana, ianao nampanjaka Jesosy fifaliana Jesosy. Aoka Andriamanitra tena hoe iseho ny fahazavanao satria aminao ihany Andriamanitra ny ahitana ny fahasambarana. Ianao Jesosy ny identité anay, ianao Jesosy mahizao anay. Ary tsy hamelaky ianao Jesosy amin'izao fotoana izao, tsy mikasika ny tokantrano malagasy rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Ianao Jesosy tena hoe anala Andriamanitra ny fikasihan-tanana rehetra. Ianao Jesosy ny anala Jesosy fitovy-kevitra ka mahatonga ady. Ianao Jesosy tena hoe ahatonga Andriamanitra fienoana, ahatonga Andriamanitra hoe fifanajana, fifandeferana Jesosy malala. Dia miasa mahery ianao Tompo, manona fiadananao anatin'ny tokantrano malagasy tsirairay avy Jesosy. Misaotra anao sady Andriamanitra fiasanao, misaotra Jesosy malala fa mananantoka tokoa izay Jesosy manana anao. Misaotra famonjenao anay Jesosy malala satria nirandalatsaka Kalvari tokoa Andriamanitra. Mbola Jesosy mahavelona anay toy izao. Ny rano soa Jesosy izay tsy misy pentina, tsy misy klimy, izay narotsaka ao Jesosy malala ny fanavotana anay. Indraindray zany Jesosy tena hoe adinonay. Fa androany Andriamanitra dia ny rano soa Jesosy tena hoe irotsaka anatin'ny tokantrano tsirairay avy Andriamanitra, irotsaka ao anatin'ny dada, ao anatin'ny eno, ao anatin'ny zanaka dia ho iray Jesosy. Ary tena ianao ny banjina, tokantrano feno fahatahorana anao, tokantrano feno anjakanao Jesosy malala. Dia misaotra be dia be Jesosy amin'ny fiasanao sahady. Mivavaka aminao koa Jesosy amin'izao fotoana izao. Tena manery atao anatinay Jesosy ireo madinika ao, ireo mahantra, ireo tsy manan-kelofana Jesosy. Iza tokoa Andriamanitra no hiahan'izy ireny, tsy fidonan'izy ireny anay Jesosy amin'ny toerana misy anazy. Esorina Andriamanitra ny fahakiviana, veloma ny fanantenana tena hoe asehoana Andriamanitra fa ianao tsy mahafoy, tsy mahasaraka azy ireo izany. Ary ny planinao Andriamanitra dia planina tsara be foana. Jesosy malala tena hoe jereo ireny madinika ao ireny, atopado ireny Jesosy ny masinao. Tena hiangavy tanteraka aminao Jesosy. Io olona tsy manahaniko hoanina io, apetraka ampelantanao io olona tsy manana rano madio fisotro io akory Jesosy malala. Ireo mpianakaviana atao efa miasa mafy tsemboka be Jesosy malala, tsy afaka mamela ny ankohonana anefa izy, tsy ampoana no ampelantanana. Ireto zaza Andriamanitra ohatrany miandrandra amin'ny dada tonga avany hitondra sakafo. Ny fisaina tena hoe miasa saina tanteraka anay Jesosy ndray aman-dreny eo anatin'ny fahasahiranana, ahoana ny atao. Ary ny zareo Andriamanitra mandefitra toy izay ny zanan'Andriamanitra antsinana. Dia ianao Jesosy mahita andreny ianao Andriamanitra izay nangatako Andriamanitra ny olona rehetrarehetra ianao. Andriamanitra tsy manavakavaka ianao Jesosy malala ilay fitiavanao ilay tena mitovy ho an'ny olona rehetrarehetra. Dia ianao Jesosy tena hoe fanantenana, ianao Jesosy niasa mahery. Aza velao ireny izy ireny, aza velao ireny Jesosy malala fa topazo ny masinao, raisa ambany elatrao izy ireny Jesosy. Dia mifona aminao ny zavatra nataony zareo, nampalahelo anao, mifona aminao fihetsika nataony zareo, tsy manaraka na sitraponao, mamondrafo mamelavaka. Dia aharovy Jesosy ireny zanaka ao ireny, aharovy ireny madinika ao ireny. Dia amin'ny anaranao Jesosy, ny anarana magaga nanonona anay sy angatany izany vavaka izany. Dia misaotra Jesosy. Amen. Andriamanitra iray manatona anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo izay amin'izao ankehitriny izao. Mpanetretena Tompo ny anatonanay ianao, ny andohalianay eto anatrehan'ny seza fiandriananao. Satria matsiaro tokoa fa tianao Madagasikara, matsiaro tokoa fa tianao Malagasy Tompo.
dia tesaotranao ny amin'ny fomba fiasanao Madagasikara ny amin'ny zavatra rehetra izay efa nataonao Jesosy isaoranay anao indrindrandrindra amin'ny asa fitoriana ny filazantsara izay tena hoe eo ampelantananao zany Jesosy Kristy ianao manolo-tsainanay amin'ny alalan'ny fanainao masina manoro lalana anay hoe aty indray misaotra Jesosy misaotra betsaka fa izany rehetra izany tanteraka dia noho ny fitiavanao noho ny fiazanao aty anatinay tsirairay avy ary izao lohalika rehetrarehetra mandohalika eo anatrehanao amin'izao ankehitriny izao Jesosy Kristy dia hitanao ary apetraka eo ampelantananao mba hitohizan'izany mandrakariva Jesosy tena hoe hitohizan'izany mandra-piavinao eny amin'izao lanitra izay Jesosy tena tsy anaiky raha tsy tahinao ny firenenay tsy anaiky izay Jesosy Kristy raha tsy tanteraka ny vina izay efa nataonao amin'ny Madagasikara ny faminaniana izay efa nomenao amin'ny mpanomponao marobe tompo hoe Madagasikara tsy maintsy misandratra tsy anaiky izay tompo raha tsy tahinao ny firenenay tsy anaiky izay Jesosy Kristy raha tsy tanteraka ny sitrako ankehitriny ihany koa izay tompo dia tena mahatsiaro hoe tsy tanteraka eo anatrehanao tsapanay tompo matsapy izay fa tena mbola betsaka ny zavatra rehetra mbola betsaka ny zavatra mamatotra amin'ny malagasy tsy tena iray aminao tompo betsaka Jesosy ny zavatra mbola fikirin'ny malagasy tsy halala ny sitraponao tsy handray ny fitiavanao ifonanay aminao zany Jesosy ankehitriny mangata-pamelana zay Jesosy amin'ny zavatra rehetra izay mbola mamatotra anay malagasy fonanay aminao zany Jesosy ary aoka Jesosy leranao izay nalatsaka teo Kalvari nalatsaka teo ambony fijaliana ikoriana ao Madagasikara ikoriana amin'ny malagasy rehetra tsy akanavaka tompo anadio anay amin'ny tsy fahatanteranay Jesosy ary famelan-keloka avy aminao Jesosy dia raisinay zany satria efa vitanao Jesosy teo amin'ny fijaliana dia ianao hoe vita Jesosy Kristy dia matoky an'izany zay hoe vita ny zavatra rehetrarehetra Jesosy ary tena nadio anay tokoa ny ranao Jesosy Kristy ary ny asan'ny Satana sy ny asa maizina rehetra tsy ananketry tsy anampahefanao amin'ny firenenay efa nitsanao teo ambony fijaliana zany Jesosy Kristy ary izay tsirairay avy ihany koa dia efa nomenao ny fahefana nitsaka amin'ny anarana nitsaka mainka amin'ny anaranao mahery amin'ny anaranao masina Jesosy Kristy no adidinay ny asan'ny Satana sy ny asa maizina rehetra tsy ananketry tsy anampahefanao Madagasikara ny asan'ny Satana tompo izay mbola mamatotra anay izay mbola ifikira malagasy amin'izao fotoan'izao dia didina tsy ananketry tsy anapahefana amin'ny anaranao fa Madagasikara Jesosy anao Jesosy Madagasikara anao Jesosy malagasy ary izay tsirairay avy dia efa anao ary izay tsy hiala aminao Jesosy ary tsy anaiky izay raha tsy tahinao ny firenenay tsy anaiky izay Jesosy raha tsy manjaka ao amin'ny firenenay ianao dia misandrata mandrakariva Jesosy aoka ny anaranao Jesosy no irairanay aoka Jesosy ny mason'ny malagasy rehetra tsy banjina fa tsy aoka Jesosy ny fo malagasy rehetra tsy haniry afa-tsy mifanatrehanao dia misaotra Jesosy misaotra fa jerenay ianao misaotra fa efa manatanteraka zavatra marobe tsy takatry ny sainao Madagasikara ianao ary mbola anao mihoatra tompo ary ilay teninao hoe izay zavatra mbola tsy hita amin'ny maso mbola tsy reny sofina nefa nomaninao anay dia hotovinao aminay izany teninao izany Jesosy Kristy dia misaotra betsaka dia amin'ny anaranao masina manatanteranay ny vavaka Jesosy amen. Sotran'Andriamanitra indray isika nahavita izay fiaraha-mivavaka fiarahana mandohalika isika malagasy rehetra izay nifanaiky isaky ny hariva toy izao amin'ny valo isaorantsika ihany koa ny fiaraha-mivavaka tian'i Kristy avy ao Allemagne izay nanatanteraka ny fiaraha-mivavaka androany manentana ihany koa izahay tahaka ny fafanao raha tianao ny andray anjara izay isaoranay sahady raha hoe efa nandefa tsy tapaka ny videona ny audio dia voizina eto amin'ny pejiny Kamafy Fiderana eto amin'ny Facebook sy YouTube izany fiarahantsika isaky ny amin'ny valo izany dia mirary soa antsika rehetra samy tahin'Andriamanitra daholo tompo.